fa omaly no nanaovana ny fanaovan-tson'ny mpiara-miasa teo amin'ny GIZ tamin'ny alalan'ny fandaranasa Pereira ary ihany koa ny fivondronan'ny vehivavy mpandraharaha eto Madagasikara ny GFM zany eto Tinambara anamafisana ny fahaiza-manao ny vehivavy mpandraharaha malagasy misehatra eo amin'ny tontolon'ny angovo azavozina no votoatiny zany. Mbola vitsy anisan'ny vehivavy misehatra amin'ny resaka angovo azo avozina. Resy lahatra ny coopération allemande fa manana anjara toerana amin'ny fampiroboroboana sy fampivelarana ny vehivavy eo amin'ny sehatry ny angovo. Antony nahatonga ny GIZ amin'ny alalan'ny fandaranasa Pereira, programme de promotion de l'électrification par les énergies renouvelables, hanampy ny vondron'ny vehivavy mpandraharaha malagasy na ny GFM. Nosy niavina omaly arak'izany teny Akondrano ny fifanaraha-mpiara-miasa teo amin'ny rotonta mba hanamafisana ny traikefan'ny vehivavy. Manampaizana manokana avy into toerana sy vahiny no hitondra ny fampiofanana ary misy dingana telo lehibe no hatreny. Fazy anankitelo izy io, fazy voalohany dia fampahafantarana sy fifandraisana akaiky amin'ny sektoran'ny energia, iny zany atao hoe energia, inona lalàna mifehy zany energia zany, inona moa zany energia, misy ny hoe energie renouvelable, misy ny biomasse, misy terme technique tokony ho efa fantatry ny vehivavy mpandraharaha zany ao anatin'izay. Ny fazy faharoa dia miditra any amin'ny resaka fampahafantarana ny opportunité d'affaires, ny miditra lalandalina kokoa zany ao anatin'ny resaka energie io, inona marina moa ny menace, inona ny besoin ny firenena, inona ny anjara toeran'ny vehivavy mpandraharaha ao anatin'ny sehatra io eto amintsika. Dia any amin'ny fazy fahatelo dia mety hitondra any amin'ny resaka hoe fanadihadiana ireo expert ireo amina orinasa izay voafidy, resaka fanenana ny fampiasana ny energie any amin'ny orinasany, fa koa hitondra ny vehivavy hijery amin'ny fomba fanao amin'ny firenena hafa na eto toerana koa amin'ny resaka energie. Enimpolo any ireo vehivavy mpikambana ao amin'ny GFM andrasana indray anjara amin'ny ity tetikasa ity.